إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد عباد الله، متورا أن الله ينريو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون إتي نفولنا رمضان، فولنا إزاي ننكفني الله إرو فرفاغن paradisa. Ari ni gada tau angatini ireu varavaran mut. Ari vua fatta ireu shaitan. Fulana ize finu hatsaran, ari finu hasaba. Indu izi anketini dia efa amlalana anoveluma. Izay tsy iverina intsony mandrakizay, ary mbola tsy fantatra na ho velona tsia ianao amin'ny fahatongavany Ramadan vaovao iray amin'ny taona manaraka. Ayuha almuslimun, nodidiny Allah atsika rehetra tamin'ny fifehezam-bava tato agnatiny ity Ramadan. Fifehezana izay efa ho tapitra ankehitriny amin'ny ireo andro kely sisa izay idiavitsika. Fifehezana izay tonga amafany fahotanatsika rehetra. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ولم في فيزنا رمضان أمني إيمان، أمني فنونا أني الله أري أمني فات كيسا، أمني فنبنتنا نبيتك أني الله ففيني الله نفوتنا نجابي إفلاسا. في فيزنا إذا نتوكني الله أمني رؤاسة ريتا إذا أتوتيك زنكي آدم أري إذن نمبارا نؤنيفا إذن في فيزنا إذن. ففي الحديث القدسي الله جل وعلا إذن فولا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ni asali taranati Adama rehetra dia uwazi avokoa afa-tsy ny fifehezana izy io nambarany Allah nanakay ary zaho no magnefa azy. Ny fifehezam-bavanao ilaina moaka fofona avy amin'ny vatanao izay hitaka ratsy, fa noho izy teraka tamin'ny fifehezana eo anatrehany Allah izany fofom-bavanao izany dia atoya mbola tsara mihoatra ny ranomanitra misk. Fifehezana ilay antoka, anisany antoka idiranao amin'ny paradisany Allah. Iray amin'ny varavarany paradisa nambarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam mitondra anarana hoe Ar-Rayyan. Io varavarana io dia natokany Allah ho an'ny mpifehivava taty an-tany. Fifehezana ilaina marina mpaminany
fa hoe izy dia junna, ça veut dire wiqaya, fiarovana. Ambony tany eto izy miaro anao amin'ny ratsy, amin'ny toetra ratsy, amin'ny volana ratsy. Amin'ny andro farany izy miaro anao amin'ny naro jahannam, amin'ny afo be. Fifehezana izay tonga nandamina ny fotoanatsika rehetra, mihinana tsofotro-andro, mijanona mihina amin'ny maraina manginan-datsy. Fifehezana izay mitondra fahasalamana ho anao, ary ihany koa amin'ny ireo tombony maro amin'ny fiainan'ny biby. Nisy fanavozana ianao no ity volana Ramadan, ary fifehezana amin'ny fiainanao izay niainanao tagnatin'ny 12 volana talohan'izao Ramadan, amin'ireo karazana karamotsaka tsy netinety fahotary, tonga ny Ramadan nagnavao anao tamin'izany toetra ratsinao izany. Nambarana rehefa anao mifehy tsy mahazo miteny ratsy, tsy mahazo mamaly izay ratsy ataon'olona na teny na fihetsika, sinon Allah tsy mila Ramadanao. Ka lasa anao voateza indray tamin'ny teny tsara, tamin'ny fihetsika tsara. Ny mpifehy vava mikatsa fatahorana Allah amin'ny fifehezana zay ataony, ka nisy fagnavozana izy miaraka tamin'ny tompony Allah, satria ny fatahorana Ndragnahary fanaovana raha izay nodidiny ary fiatana zavatra izay norarana. Ianao izao ampamaranana izany fifehezana rahalarana vava, ary miasa amin'ny famaranana no hitsarana azy. Raha ohatra olona anankiray nanamoatra trano, namboariny amin'ny vato matanjaka indrindra, fa tonga ary amin'ny crépissage nataony tsy zarizary mibongabongany, amin'ny lokony nataony mirangondrangotra, ambaran'olona trano ratsy, satria famaranana azy ratsy. Fa trano mety amin'ny tefitefindra amin'ny azo, fa napetraka loko amin'ny karazana loko tsara indrindra, misy ireo dessin tsara indrindra, ambaran'olona trano tsara, satria famaranana azy tsara. Ka ianao ampamaranana Ramadany amin'izao, ary eto no izahavana asanao. Ka ho anao izay efa nagnano foana izao fotoana rahalahy ary ranabavy, amaranana ilay natao jiaby zay amin'ny tena tsara indrindra. Tsara indrindra amin'ny salat, tsara indrindra amin'ny fifehezana, tsara indrindra amin'ny famakena Qur'an, tsara indrindra amin'ny famoahana as-sadaqa, tsara indrindra amin'ny resaka, tsara indrindra amin'ny fiarana, tsara indrindra amin'ny fihetsika. Zao fotoana ho anao izay zaraka nagnano kelikely, rahalahy ranabavy, tsy fantatra ny fahavelomanao na tsy amin'ny taonao avy. Fahafatesana dia tompo Allah izy rehetra no mahafantatra oviana izy tonga. Ianao dia tokony manomana amin'ny fahafatesana, ary tsy miandry masoandro kiaka amin'ny izay tsy mbola ampelatagnanao. Indrindra eky ka taona hoe sa mbala hovelomonay amin'ny Ramadany amin'ny taonao avy, la eo anatrery izao fampitandremana izao dia tena fampitandremana farany ambony indrindra. Paminany sallallahu alaihi wasallam izy nivola amin amin amin. Gaga sahaba inana tonga paminany nivola amin. Rehefa nanontaniana izy dia izy nivola, tonga tamiko izy anjely Jibril alaihi salam. Izy nivola, ino tsara rahalahy ranabavy, loza famaizana ary fatiantoka. Loza famaizana ary fatiantoka ho an'olona anankiray
tratran volana Ramadan ary ny boaka aminazy ny volana Ramadan fa izy tsy voavela eloka ary nolaviliny Allah izy nambarany taminany amin ianao tandremo anao fa korana eto mandeha aminao fa tsy any ambadika fa kila olo tompona ndraikitra ny tegna sao hiboaka ity Ramadan ity anao tsy azo famelan-keloka ary olavirina Allah loza fa tiatoka fa maizana ho anao iamby amitaonao avy koa ve agnary hitanao fa maro lavo zay corona dengue variant satria variant koa misy karazany maro ankoatran'izany koa fa tsy hay ny maty am'ireo fianakaviana amin'ny ireo namana efa maro matory am-pasana tsy fantatra zavokabary nanao mitandrey ho lavo koa amaray tsisy sanatria io tsy jory fa ny fahafatesana no soratana Allah ho an'ny zavatra managnaigny rehetra ary napetaka ny aminazy any ny fahalalana oviana olo anankiray ho faty ary aiza izy ho faty atsika pino manomana amin'ny hatsarana amin'ny asa tsara anao koa mikosaly anao mangala kosaly io fa farany soalanao amin'ny fiaignananao ka ataonao tsara anao koa Ramadan zao alevo karaha Ramadan ty farany Ramadan eky amin'ny fiaignanao ka ataovy tsara so tsy tratrana moavy manjary tsisy eky hanaregnana le teny izay lazainao ka hoe amintaonao avy zao magnamboamboatra tsaratsara izay ayuha almuslimun anisany asavana lehibe napetaka ny Allah amin'ny volana Ramadan Laylatul Qadr Laylatul Qadr iray amin'ny alla anankifolo amin'ny famaragana Ramadan no misy azy io araka ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama tsakaranareo izy Laylatul Qadr amin'ny folo-farany Ramadan ary izy ny teny tsakaranareo Laylatul Qadr amin'ny impera amin'ny folo-farany Ramadan ary mbola misy fanambarana hoe tsakaranareo Laylatul Qadr amin'ny 27e nuit amin'ny Ramadan ireo manam-pahaiza dia nanambara fa izy io tsy aligna anankiray fa mifindrafindra fa anao mbola manana impera sisa tavela amin'ny ity Ramadan Laylatul Qadr nambarani Allah Layla Mubarak fil fasabr inna anzalnahu fi laylatin mubarakah tena marina fa izay dia nampidina ny Quran tamin'ny aligny Laylatul Qadr alla mubaraka fil fasabr ary nambarani Allah fa ny asa izay natao agnatin'ny aligny Laylatul Qadr tsara mihoatrany izay natao tagnatin'ny arivo volana tsy misy Laylatul Qadr Laylatul Qadr khairun min alfi shahr Laylatul Qadr izany hoe ny alla manakaza io ka anao tombe alla io anao mba nanompo Allah iny fanompoana nataonao iny tsara eo anatrehany Allah mihoatrany izay nataon'olona tagnaty arivo volana zany rahalahy raha ohatra atao katsikatsy efa 20 taogno mahery izay efa sasoka zahoagna izy aligny raiky anao magnano fanompoana tsara mihoatrany izay natao agnatin'ny arivo volana ka efa ampamaragna Ramadan atsika zao ary izany impera zany mifakely sisa tavela ka tokony hiezaka ny tsiraray agnararoatra izany Laylatul Qadr ary izay olona nitsangana amin'ny fanompoana amin'izany alla fahotana azy jiaby fafahiny Allah fa fi lhadith يقول النبي عليه الصلاة والسلام
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زونا نتساغنا أمني آل ليلة القدر أمني فنبوها الله أمني فنوان أمني إيمان أمني فاتكيسنا أمني فبنتنانا نبيتكني الله ففين الله فوتنا الجهد فلاس آل ليلة القدر زي قراء الجب منوك مصان توفر أتاني أمني مرين من جراناتي أمني فجر سلام هي حتى مطلع الفجر. اليوم تعرف الله نقول سلام سلاما. أنا كنت ليلة القدر ستيا فوتنا وفاف نازلون يصاب أفضل مود ميتم باراديسا سلاما أم باتنو سلاما أم نفيرنا نو هتسران نازلو إذا نريت على لارا نباب كتسينا أمني ليلة القدر كأزافينا هيك على من ديا أمني على سيسم في رمضان أفتشنا ممنون كم نفنبونا الله أنغا وأزنو إذا ليلة القدر إذا. أيها المسلمون نسابة تتسرع أمرنا من آسى التوبة والاستغفار نفقتانا فملانكيك نفيد باعنا نتيني الله يمتين تسرع أمرنا آسى كرمستين أنغتانا بأفيرنا نوى مزو dia fagatan famila kilkum ni Allah. Pemnan sallallahu alaihi wasallam napriskau Aisyah radhiyallahu anha iti amni al lailatul qadr Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, innaka afuw tena marna fa iyano no pamela yelk ile mga fungan sal al mga fungan iza de buki merakta ile rats na tau تحب العفو ينادي متي إذا فملا تلك إذا فاعفو عني مملا زاء الله كإسكال أمني على نسيستي أبو بدانا لا يتنيو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم نيرتين كرزنتين الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه. نال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أرمغتام يا الله ما أورس نصارى إذا نتونو ستيني آسمت فيتا فايتم وراي كما قتامني الله بأنريني آسا إذا فيتنو أرى أنك استويس أمن للن فانغنو فانغيزي فارغ إذا فيتا أمني عبادة أمني فمرانا إتي رمضان فالله أرى كنبارا فمنان صلى الله عليه وسلم دي مميلة إروريتا إذا نفي أمني آلي فارغ أمني تي رمضان إتي نبارا فمنان نمتنين فمنان مو فيزان علي ليلة القدر نبارا لا فني أول لويس رفايز نياسا فيتن آسن أمين كرام نوزان رلارا نباف نيسا كيسا كان فتون وطمبتت شويلة لرمضان ما نوفن تسارة ريتا إذا فيت أم صلاة أم في فيزة أمني الصدقة فمكين القرآن ذكر الله الاستغفار الدعاء التسبيح أري متنين تنتاب منيو أسيوي فيت كتاب أم فتنو أمني فجأة منجانا كو أم كيرا بلنو أنغا وطبتا أمني تنتار أم نوي تفولي من رمضان كو سامبتنا أم لفي فيزن أري أسامبتنا أمني فميلان كيلكني الله أمني إن رفوني الله أري أمني فانصورنا أبم يفبي أري في ديرنا أمني برديشة فين في يداننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.